Navana manalo amin'ny tompo ny malala n'Andriamanitra sady voantsy ny masina anapaka amponao ane sy ampoko sy ampona ntsika rehetra ny fiatanan'i Kristy. Amen. Misaotranao dia misaotranao zay raha eo fa tojo amin'ity andro sabotsy 9 aprila 2024 ity farana sady ty ny herinandro voalohany amin'ny volana avrily. Ankalazaina ny anaranao ny ferinandro faharoa zany manimanao. Mihina voninahitra ny anaranao satria ny fanomenao loha hevitra voandray zay dia mane mandresy ny fahafatesana amin'ny tompo. Raha tika amin'ny teny afaka mandresy ny faharatsiana amin'ny tompo, mandresy ny fahaverezana amin'ny tompo, mandresy ny fahotana amin'ny tompo. Ataovy marina aminay izany tokoa amin'izao farany herinandro zao mahatonga anay tsy handevy ny fahotana sy ny faharatsiana. Miteneny ianao Jesosy fa voninahitry pontinao. Amen. Filazantsara Kolika 7 andiny fahita ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Atao aoriana kelin'izany Jesosy dia nakana tanàna natao hoe Naindra. Ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mby teo akaiky ny vavahatin'ny tanàna izy dia ilo nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanakalahy tokany reniny sady tondra tena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao tanàna nanaraka azy. Ary no nahitany-draha vehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao tamin'ny hoe aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendriny tamin'ny vola dia nijanona izay nilanja azy. Ary Jesosy, ry zatovy, hoy izaho aminao, miharena. Dia narina ny maty sady niteny ary dia natony tamin'ny teniny. Araiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra ny mpaminaly lehibe no efa nitsangana eto amintsika. Ary Andriamanitra efa nitsinto ny olona dia ny ely tena ny Jody rehetra sy miteny amin'ny tany manodidina rehetra lazany Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ramasolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana. Ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tahaka izao. Eo amin'ny toerana sy ny fotoana izay tsy ahafahana manao na inona na inona, eo Andriamanitra raitsika miditra tsehatra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ory sy malahelo anie ty vehivavy mpitondra teny ty. Izy efa vehivavy mpitondra tena, ny zanany lahy tokana nody maty. Mafesatra nge zany, tena mafesatra. Izy efa mpitondra tena, ilay zanany lahy tokana nody maty. Soa ihany fa teo Jesosy. Rehefa teo Jesosy dia nanantony izy ka nanendrina ny trano volony. Lohan'izay nefa dia niteny koa izy hoe aza mitomany. Tsy avelan'Andriamanitra hitoloka na lahelo na hiondrika amin'izao faharatsiana sy fahavoazana lehibe izao ny masoko sy ny saitsika, fa tia ny banjina n'ilay Kristy izay mahay mamelona maty. Jesosy Kristy mantsy no vahaolana ho asy ho anao. Izy ilay mahay ny zavatra rehetra. Moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va? Hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Eto vita ny teny tamin'ilay zatovo maty hoe ry zatovo hoy izaho aminao, miharena. Ny 17 tapany farany sy 15 amin'ny Luka 7 dia niarina maty sady niteny any natolony tamin'ny teny. Niarina maty sady niteny dia natolony tamin'ny teny. Fifaliana tsomokatra ny amin'ity reny mpianakaviana izay mpitondra tena namono ny zanany lahy satria nivelona ny zanany lahy. Tokana any hindro sy tsy manana tsara. Teo anatrehany izany rehetra nankalaza an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra ka niteny
mpaminany lehibe no efa hita fotsika. Mbola manao izany toa Jesosy ravana. Tsy mofo Jesosy amalitra an'io manak'izay. Eo amin'izay tsy afahantsika manao na inona na inona. Atsoa Jesosy. Fa izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjeny. Fa mafisina kosa ity. Izay miantso ny anaran'ny tompo dia oka izy afony lalan-dratsiny afony heviny fa amela dia mela efa. Ny famelan-keloka ravana dia fanangalana antsika hajoa tsara, fampijoroana antsika haefa be amin'izany hoe fanaovana ny fahamarinana, ny fahamasinana, satria ny madio ihany no afaka ho madio. Ny olona anao marinina ihany no afaka anao marina. Ary ny olona masina ihany no manana fotoana tena akasitrana Andriamanitra. Komite zasionao anatona ny Jesosy. Hitanao aminy fa zao fahafatesana mahazo antsika zao havady ny fahavelomana sy fahatsarana. No misy zava-mahakakatsy an'i Jesosy fa hiteny amin'ny fireneko izy sy ny firenetsika hoe ry Madagasikara, hoy izao aminao, niarena dia niarina maty sady ny teny anatolotra ho amin'ny Malagasy Madagasikara. Ny firenena Malagasy no firenena matanjaka indrindra aty amin'ny faritra Oseanina Indiana ho avy-tsoeza satria mandroso eo amin'ny tompontsika, miazakazaka ao amin'ny Jesosy tsika, zay le azakazaka masina. Aza mitaveravera tsony, aza variana fotsiny, aza variana mifanaratsy, mifadidiana mifankatia, satria eo amin'izay misy ny fifankatiavana dia lazain'ny olona hoe paradis Satana. Eo amin'izay misy ny fifankatiavana dia misy paradis Satana. Kasy hoy fa didy vaovao no men'Andriamanitra antsika dia izao. Dia mifankatia tahaka ny tiavan'Andriamanitra iray antsika, mifankatiavantsika. Eo izany tokoa anie ny fiainantsika dia ho resy ny fantrana, ho resy ny fahalovana, ho resy ny karazana faratsiny eto amin'ity nosy lazantsika ity, satria Madagasikara ny Kristy, ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Tosy filazantsara no sika, satria filazantsara no manova tantara. Ny filazantsara no herin'Andriamanitra famonjenantsika rehefa tonga amin'ny finoanan'i Kristy ety antsika amin'ny fitiavana tsy mety lena. Amen. Saotranao indrindra zay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana ity fa nanako aho am-pona indray, fa tsy avelanao mifaty izahay, tsy avelanao hipetraka ao anaty fahafatesana izahay, fa vitanao manangana anay sy manarana anay ary mampijoro anay. Vonjeo amin'izao fahafatesana lehibe zao zay tompo. Vonjeo mpitondra anay, vonjeo ny mpitondra isan'ambaratonga, vonjeo ny vahoaka malagasy, vonjeo Madagasikara. Fa ianao gairany ihany no mahay manangana amin'ny maty, ianao gairany no mahay mamelona anay amin'ny fahavelomana manak'izay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe ainay izay an-danitra, masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Menaniny anina sahazo anay ary mamelana helokay tahaka namelana izy meloka taminay, izay mitondra anay mifankampanahy fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anarana iray zanaka fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ny fitiavana. Koa mifandraisanareo tahaka nandraisan'ny kristianareo koa voninahitran'Andriamanitra, f'Andriamanitra ny faharetana sy fionona ane ampahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina ray sy vaivaray ny raha nareo mankalaza rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa miraisa fo hiara-miezaka hampandroso ny filazantsara, satria ny filazantsara manova tantara, ary ny filazantsara no herin'Andriamanitra
ho famonjena atsika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetrany amin'ny anarana iray zanaka fanamasina amen.